Fa fotoan-dehibe ihany koa ny andro omaly ho an'ny zanaky ny fiangonana Anglikana Trinité Masina avaratra Anjoma notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly tokomantsy ny alahady omaly alahady ny rihana voalohany ity fiangonana ity. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly alahady ny rihana voalohany ao amin'ny fiangonana Anglikana Trinité Masina avaratra Anjoma. Voromaro eo zanaky ny fiangonana nanatrika izany fotoan-dehibe izany izay nomariana tamin'ny fotoam-bavaka lehibe. Eritoana sy tapany nanatanterana izao asa fanatsarana ny fiangonana izao. Ka isaky ny alahady tahaka izao dia misy ny fotoam-pankalazana. Nisy ny fotoam-pankalazana lehibe izay natao dia ny fahadimy-polo taona ny fiangonana izay tsy navela andalo fotsiny izany fa nametrahana tantara izay tsy ho adinono ny taranaka rehetra dia ny fanamboarana ny rihana fanitarana ny fiangonana moa izany satria efa tsy atonona ny kristianina eto avaratran'Anjoma intsony ny fiangonana dia nanapa-kevitra ny komite fiangonana hanitatra ny fiangonana ka tamin'ny alalana fanamboarana ny rihana izany dia vita somatsara izany androany nitokana ny eveka ny diosesy androany izany rihana izany izay asa lehibe tokoa. Tao anatin'izany ihany koa moa dia nisy ireo fanatsarana ny tempon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny jiro marevaka. Napetraka ny fiangonana Anglikana Trinité Masina avaratra Anjoma ho lahara-pameana ny asa fitoriana ny filazantsara, ny fanohizana ny asa fanatsarana ary ny manafana mafisana ny asa sosialy. Mahatratratra amin'ny 700 nisy ireo mpiangana ao anivon'ny fiangonana Anglikana Trinité Masina avaratra Anjoma rehefa fotoan-dehibe toy izao.